Madagasikara amin'ny alalan'ny miala radioely napitarika ny fikamanana fity no hitantana ny vovonana ho fampiasana ny éthanol fandrehitra ho angovo maintso na plan africain éthanol Stores and Fuel Alliance ny 5 sy ny 9 febroary kosa tany Accra ny vohitra Ghana no nanaovana ny fikonan-doha africaine Pan-African Ethanol Stores and Fuel Alliance. I miala radioely no solitenan'ny Madagasikara tamin'ny fionan'io ary izy antio no voafidy ho filohan'ny vovonana ahatra 3 taona ny fotoam-piasany sambany teo amin'ny tantaran'ny continent africain no nisy vehivavy ary indrindra vehivavy malagasy antsoroka tidi-goavana toy izao nandritra ny fandraisam-pitenenany dia niantso ny rehetra miala radioely mba ho sampy fomba fijery sy resaka amin'ny feo iray mba ho an'ny hoavin'ny Afrika. Raha tsy evina nandritra ny fikonan-doha maneran-tany Global Alliance natao tany Inde ny 7 amby roapolo, 8 amby roapolo, 9 amby roapolo sy 30 oktobra 17 dia nanolotra tetikasa ho fametrahana vovonana afrikana ny fikamanana fity tanjona ny ahafahana mamondrona hery sy fitaovana mba ho fampandrosoana ny sehatry ny éthanol ho angovo maintso asolo ny arina avy amin'ny hazo tafiditra tanteraka ao anatin'ny faharesendahatra ny fikamanana fity raha teo io tetikasa natolony io. Hatramin'izay dia nifantoka hatrany tamin'ireo fomba fijeriny fikamanana fity ny fiahina ny fahasalaman'ny vehivavy ny renim-pianakaviana sy ny ankizy ny fiarovana ny tontolo iainana ny fampiroboroboana ny fandraharany vehivavy ary ny fanohanany ny fahaizan-mitantana eo amin'ny tanora nakasitrahana sy ny hotoanandreo firenena afrikana 12 Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Madagascar, Burkina Faso, Kenya, Éthiopie, Tanzanie, Mozambique, Rwanda, Nigeria sy Ghana io tetikasa natolotra ny fikamanana fity io andraikitra sahany vovonana PAESFA ny fametrahana miaraka amin'ny toe-karena maharitra ho amin'ny tombotsoan'ny Afrika amin'ny alalan'ny afrikana ka ny fampiasana ny éthanol ho angovo ampiasaina amin'ny fandrahoana no entina ametrahana izany tsy azo lavina mantsy fa tapitrisany isan-taona ny vehivavy sy ny ankizy maneran-tany no maty no ny arety ny taovam-pisefo nateraka ny loto ao an-tokantrano.